eo amin'ny tontolony zavakanto kosa indray dia karakara etsika fampianarana mahakasika ny di tango argentin ny tango club Air Madagascar indroa miataona no isian'izany etsika izany. Ny voalohany dia ny 12 novambra ho avy izao ary ny faharoa kosa dia ny 13 ka hatramin'ny 17 novambra. Andeha ary ho arantsika atao anatin'ity sary manaraka ity ny mahakasika indrindra izay fampianarana di izay. Fotoana roa lehibe no oman'ny Tango Club Air Madagascar amin'ity volana novambra ity entina ampiroboroboana ny di Tango Argentin. Misalotra ny lohahevitra hoe abrazo ity etsika ity ary mpandihy Matiana van la France Ramatoa Sandrine Navarro no nafarana izara ny fahaizany eo amin'ny sehatra ny di Tango Argentin. Ty stage ty dia natao ho an'ny olona rehetra. Rehefa nalamina arak'izay mihitsy izany ny fotoana anaovana azy dia eo manomboka amin'ny 22 aloha izany tsika dia fa manomboka ao amin'ny gymnase gouvernement Masina Amboa stage de masse izy io an'ny olona rehetrarehetra. Dia ny 23 ka hatramin'ny 27 misy lerana kokoa amin'ny 12 ka hatramin'ny dia amin'ny 5 sasany ka hatramin'ny 7 sasany. Le amin'ny 12 ka hatramin'ny ao amin'ny grande salle polyvalente de Joasca dia ny amin'ny 5 sasany ka hatramin'ny 7 sasany ao amin'ny KM Matsavola amin'ny salle Kianja. Ny mpampianatra moa araka voalaza teo ambony dia avy any ivelany izy io, avy any France, Sandrine Navarro ny anarany. 12 taona aloha natao anatin'ny Tango izy ary efa nampianatra sy nanao seo tany amin'ny firenena hafa toy ny France, Angleterre, Italie, Guadeloupe, La Réunion ary Argentine. Ny Tango Club Air Madagascar moa dia any club de danse tokana manindraindra ny asan'ny dimy aja na ny antsoina hoe danse de salon. Ny dimy aja izay manabe ho amin'ny fifanajana sy ny fahaiza-miaina. Tsy mifidy taona moa ity karazana dia ity fa raha ho an'ny Madagasikara manokana dia ireo tanora ny tena maro anisa liana amin'izy ity. Tango Argentin, mampianatra Tango Argentin teto Madagasikara tamin'izay andro izay dia moa koa ny mpampianatra rakotin'irinanay vao no izay namorona ny club Tango Club Air Madagascar dia nandalina bebe kokoa amin'io Tango Argentin io. Dia izay no natonga ilay Tango Argentin moa koa no tenen'ny Madame Jerina teo hoe mamerina ny lanjany ny fandimy aja eto Madagasikara. Marianay tona fa tamin'ny roa taona lasa zay dia fa nanafatra Matiana amin'ny Tango Argentin koa zay ohatran'ny Sandrine Navarro. Avy any Paris koa le mpampianatra tatao amin'ny kintana koa no nanaovantsika izay conférence de presse zay dia mbola manohy foana zany zay amin'le hoe fa développement sy ny perfectionnement ny fandimy aja eto Madagasikara. Amin'ny asabotsy izao moa no higadina eto Madagasikara ny fiaramanidina mitondra ny Ramatoa Sandrine Navarro. 10 alina ariary ny fandraisana anjara ary ireo voanomboka hianatra ny di Tango Argentin dia aizany ao anatin'ny 10 andro monja. Izany hoe ny 13 ka hatramin'ny 17 novambra isiany ny fampianarana ity. dia izay indray ry totompo kilasy tovovavy no masaka azo natolotra ho antsika tamin'ity takariva ity akasitrana risoranay teto amin'ny fahitalavitra amin'ny matv no naharitra ny zery hatramin'ny farany fotoana ny fampilalaam-baovao antsika. Mametraka ny veloma mandrapitafary tompo kilasy tompoko vavy.